Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady faraky amby folon'ny volana Décembre 2024 amin'ny ora maraina hatramin'ny alatsinainy fa amby folon'ny volana Décembre 2024 amin'ny ora maraina. Tsy misy ny filazana manokana ho an'ny morontsirakan'i Madagasikara manokana. Ankoatr'izay kosa dia tokony hitandrana izany ara ny mpampiasa ny ranomasina rehetrarehetra. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Cap Est, anorana tandrifin-drahona, ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.7 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Cap Est hatrany Manoro, anorana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray, ho avy atsimona atsimo atsinanana andrivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.3 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Manoratra ny taolaniaro, anorana tandrifin-drahona ny andro, ho avy atsinanana na varatra atsinanana andrivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hatratra 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky an'ny taolaniaro, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.7 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahona vitsina ibalikan'ny masoandro, ho avy atsinanana na varatra atsinanana andrivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hatratra 10 kilometatra isan'ora indraindray ny takariva, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.3 metatra. Morontsiraka andrefan'ny nosy kosa indray Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahona vitsy ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra any avaratsy Toliara ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo atsinanana kosa manakaiky ny Cap Sainte-Marie ka ho 20 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.3 ka hatramin'ny 2.7 metatra, hatratra 2.5 metatra manakaiky ny tendrony atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahona mety arahanorana tandrifin-drahona indraindray ny morontsiraky melaky, iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.9 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona amin'ny sitokotoko, ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho tony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 8.5 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona mety arankotroka ny andro, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 9 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, iovaova kosa ny ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ho tony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 8.5 metatra.